Chami, coucou Tianzo. Coucou Tso. Bonne année. Bonne année. Vovô resaka nareo amin'ny taona vaovao ty. Fiainana ny vaovao. Poetipoety. Ok, androany antsika hiresadresaka momba an'ilay projet collaboration anareo fa alohan'ny dirantsika amin'ny sujet zay dia fidazina présentation kely aloha. Qui présente qui? Tu te présentes toi-même? Je me présente moi-même. Ça, Tianzo, web designer, creative developer en freelance, basé à Madagascar. Jamisa, ok. Jamira Sanda, designer, c'était un anabé graphique designer. Je fais plein de trucs en ce moment. Designer, c'est tout. D'accord. Come ti ha detto, sono 30 anni maintenant, Tianzo, c'est creative developer in Safari. Creative developer, c'est un créatif qui fait du dev. En gros, creative developer, manavatra an'ilay partie hoe créatif, hoe ohatra ny hoe olona tia mamorona zavatra. Dia ny créatif ny fomba famoronana ohatra hoe misy manoratra, misy manao sary, misy mamorikira, misy mandihy dia en creative developer zany ny dev no moyen d'expression de créativité. Ohatrany hoe ataontsika hoe médium zany les développements cette pensée. Oui, surtout site web moa zany satria mety hoe mora kokoa ny hamoahana zavatra, mora kokoa ny hamoahana personnalité zany sisa. Ouais. Ok. Logiciel, la La suite de ça, ce sera dans un prochain épisode. Oui. Nice. Chami, Oui. tena hoe designer dia manao zavatra be dia mba tena fantatra hoe natao hoe zavatra be da be. Zavatra ataoko aloha vitsy, fa zavatra tiako atao be da be. Et jusqu'ici, aloha, graphic designer, porte d'entrée dans le monde du design. Récemment, nanomboka niditra kokoa resaka product design, design na objet. Et par la même occasion, tafiditra resaka on a renina ça comme ça. Tafiditra tao anatin'ny 3D design 3D en général. Et zay. D'ailleurs, tena izay no ohatrany ahoana moa zany nahatonga anao lasa niditra tao anatin'ilay 3D mamy? Satria mijery Instagram be loatra. Dia ouais milehibe zany zako mba te hanao ohatr'izao ce serait chouette. Dia nanomboka nanao amin'izay. Dia manao tsikelikely 3D tsefatsefa kely. Voilà. Dia zay. Dia verina kely amin'ilay resaka creative development ressenty un petit peu afaka resahanao kely hoe ny historique parcours-nao moa zany par rapport amin'izay. Oui, parcours atao hoe nanomboka tany amin'ny développement satria izay ny diplôme nananako dia zany hoe nisy fotoana dev aloha fa mety hoe teny an-dalana teny somary leo tamin'ilay izy dia tena koa moa somary atao hoe créatif ihany raha mbola kely mamorona zavatra manao sary sy ny sisa dia tsy hoe mahay fa manao. Dia misy fotoana mety hoe 2020 eo tsy nanao dev intsony, focus tamin'ilay partie design fa teny an-dalana teny teny am-pandehanana teny moa se concentrer surtout tamin'ny web design no tena nataoko dia hita ilay izy hoe tsy ampy ny manao design fotsiny hoe tsara kokoa raha hoe maninona moa raha verina amin'ilay partie développement izay efa nataoko taloha fa hoentina koa ilay partie design izay efa nahazoana expérience kely ihany dia
Teo moa hoe anatin'ny référence-ko matetika hoe mijery Word, mijery Kotlin, mijery à peu près fa le site tsara be regny. De nahita hoe misy ny olona tena possible hoe izy sady développeur no designer de mahavita zavatra tsara be. De bon, les capacités mety hoe mbola lavitra fa au moins fantako hoe manana an'le base am'le izy roa de hoe eo no hoe lao atambatra de hiezaka hanao zavatra anankiray. De j'imagine hoe zay no anisan'ny antony nahatonga an'ity collaboration ty? Oui, c'est aloha ny anisan'ny ny antony. Par rapport amin'ny histoire-ny volumen indray justement nisy pause hoe nanao développement zay de tamin'ny fin d'année tamin'ny heritaony vers mois de août septembre tao hoe nanana levitra hoe maninona moa raha hivera de nanao an'le nisan'le design iavo iny arahana tamin'tsoa ambadiky ny caméra io fa tamin'iny nanao web design fotsiny fa partie kely zany hoe juste l'écran de chargement de les pages mipoitra sy le menu misokatra de vita iny de natao ny développement le animation de nanana hevitra hoe maninona moa raha tohizana amina zavatra ngeza kokoa le ngeza kokoa mety hoe page anankiray fotsiny fa mba exploration sy fandalinana le domaine de tonga tao le hevitra zany de nanao recherche sy ny sisa recherche na référence sy ny sisa nalavalava moa iny le partie fa en gros mety hoe nitady tamin'ny Word évidemment de Kotlin ohatra ny teneko teo de nisy an'izay site zao hoe Indogain.uk tao amin'le izy misy an'le style graphique le vao tonga de misy an'le typo ngeza be eo am'le écran de iny moa fa style atao hoe tiako atao tiako andrama juste mba anaty designer hoe malalaka manao zay tiako ataoko de lao mba atao antily izy de voilà ça misy an'le référence koa hoe Waka Waka de site of the year tamin'ny 2020 misy Rejoice misy be da be de nanana le idée fotsiny le idée de base asiana le titre ngeza be ino le titre ngeza be en volumen de mandeha hoe bon le design nataotao fotsiny aloha nakanaka référence avy tamina site maromaro vitsivitsy tsy sarotra be fa ohatran'ny hoe listana image de ohatr'izay fa teo amin'ny fitadiavana an'le sary indrany hoe maninona moa raha atao sary 3D le izy de nahita an'le rendu anitra am'le moche MUSH ijerena amin'ny Facebook fa tsara be le rendu Instagram de saka hoe iny ary hoe maninona moa raha ty zavatra ty navadika site web zay le idée tao voalohany de nanao an'izay mihitsy hoe saka hoe ino ny ataoko de juste en attendant hoe mbola tsy manana an'le rendu alao hitady sara amin'ny Unsplash hoe 3D renders amin'ny Unsplash de nitapitra amin'ny Unsplash tao de nisy collection ana image libre de droit zay forme géométrique izy nisy sphère de nisy disque de nisy statique nisy cube de iny nalaiko en fait le idée de base zany azoko tamin'iny efa io le collection na forme géométrique zany de fenono nandeha indray hoe bon tsara le izy mety hoe bon tsara le sary sy ny sisa fa l'image libre de droit moa mety hoe tsy de impactant loatra maninona moa oui justement de maninona moa raha manontany andramby mihitsy hoe izy nasaina manao rendu am'le zavatra au moins nazana hoe io ihany ary fa zavatra natao rendu personnalisé de mba zavatra misy valeur kokoa de teo zany nanomboka ny hoe contact andramby tamin'le volumen volumen nice de pariva amin'izay process rehetrarehetra zay raha ny fahaizako an'le tantara tsy tena hoe zavatra calculé be zany le izy
Une fois vita amin'izay ilay site a, dia misy hitako misy contenu tsara ilay izy, dia ohatran'ny hoe amin'izay zany tena définisiavana an'ilay hoe inona amin'izay zany volumen. Raha resahantsika amin'izao izy vita Inona zao maro hoe ny volume. c'est quoi volumen? Volumen. Analyse. Volumen. Jamais une définition en volumen. Définition de volume. On a fait un volumen. Collection na forme zay momba les formes, comment ces shapes ont défini d'une certaine manière des normes entre guillemets. Genre les résultats pyramides, ils ont et après il y a eu les trucs d'Égyptiens, les résultats cubes, ils ont des voilà, les trucs d'Égyptiens. Ouais, t'es initial des. C'était un truc. En anglais, on appelle ça des platoniques. Je sais pas si ça a à voir avec Platon. Ouais, peut-être ça a à voir avec Platon, frère. Si, il y a certaines formes qu'il a définies des icosaèdres, je sais pas si ça répond à ce que c'est que volumen, mais collection de formes, mais on voit les formes. C'est comme il y a des Pokédex qui recensent les Pokémon. Volumen, ça recense les formes et les volumes. Formes volumiques, ça se dit ça? Volumétriques? Je sais pas, c'est efface au connasse. Pokédex, ça a une forme. Collection de formes, c'est le volumen. Listan le forma ho atao rehetra isan'ny teny hoe ireto daholo ny atao. C'était son idée de base. Nisy carrière tavolo saika niala fa Efa saika tsy n'existe misy satria nisy forme tsisy volume ao amin'ny plat. Jamais moi efa navita an'ilay rendu dia bon tsy hoe dommage moa raha hoe variana ilay zavatra. Merci c'est bien les carrés, c'est toujours bien. D'ailleurs, ohatran'ny durée nanaovana ranin'inona moa zany? Donc ny durée totale volumen 2 mois et demi. Design, développement inclus. Ny tena ela aloha angamba amin'ilay partie design. Satria mbola mandinika ny projet zany sisa recherche. Fa le développement koa naka fotoana satria mbola nianarana daholo koa ny zavatra rehetra nanaovana azy. Dia mbola à partir de zéro na ligne de code ireny ary mety hoe mbola mikorotana be fa au moins mivoaka aloha les icônes, c'était ça l'objectif. Tant que ça marche, on voit que ça marche, on touche plus. Tao anatin'izay processus zay izy fotoana ve nareo tsy nifanaraka au niveau des sélections? Et comment vous avez géré? Any aloha zany les sites web, j'avais rien à dire du tout. Les resaka rendu 3D mandresako hoe il m'a exposé le truc. Et j'ai fait quelques rendus tavolo. Je le voyais plus comme ça. C'est ça les directions. Et après, donc, quand tu fonista il validé, des fois, il ça va ressembler à ça. Et voilà, ça ressemble à ça. Tamin'ny voalohany izy le par rapport am'le zavatra nitedaviko izy zavatra hoe tena basika hoe fond gris dia eo le forme juste basique eo satria zay le tamin'le unsplash hitako dia juste reconstitution en 16 fa jamais nanome an'le initiative an'le idée rehetrarehetra hoe niampy an'le brutaliste le misy vaty iny dia tsara be le rendu. Dia tonga dia nitovizana tamin'ireny ary nahafahana nahita an'le idée tamin'le page hafa détail amin'ny forme tsirairay avy hoe misy les variations na rendu misy an'le vaty be dia misy hoe sur fond gris avec une forme géométrique le cadrage kely aoriana ireny sy ny sisa dia ireny nahafahana nahita an'le idée amin'le section page détail hoe le misy vato atao grande image vao manomboka, le midina kely misy an'le partie
Ils font gris avec non, variation Kegin, d'abord les affâtés en bas, les arbres riches, C'est un peu des sombres. oui, Ils sont les cendres riches, les clairs affâtés en bas. Et c'est une affaire à maïtan les idées. Quand on fout l'eau, c'est tout comme des sans rien, juste un page de gueule. En fait, les idées à fan, les idées en visage. Ça va s'alimente dans les projets en général. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu des process normalement rendus simples? Par exemple, de sphères en train de rocher, Dia hitanareo eto le sary le poster. Ie. Tamin'le sphère, faut savoir iny angamba ny anisan'ny voalohany indrindra ny introduiseko an'ity antso hoe asiana élément un peu brutaliste. Ie. De validé de nisy élément brutaliste daholo ny ambiny de bon. Est-ce que je parle tout de suite de qu'est-ce que... Oui. Quand j'ai fait le truc, ça, des... Ni la rocher. Je sais pas faire des rochers. Il y a ce truc qui s'appelle Quixel Bridge. C'est un truc de Epic Games, ça fait qu'Unreal Engine, truc machin comme ça. Des Snappias je savais qu'ils avaient ça. Des volumens, opportunités, pourquoi pas, j'essaie le truc maintenant. Je risque rien, au pire. Non, il n'y a rien au pire. Au pire. C'est la proposition. Voilà, j'ai fait les rochers, ça va être Pixel Megascan, j'ai un peu modifié la texture et le shading pour le donner ce rendu de rocher noir. Donc, les sphères, c'est juste une sphère. Ton sphère, ça crée une sphère ici. Et c'est pour les lights, ouais, c'est bientôt dans notre boutique. MP, t'es bon pour le rendu un peu dark. En fait, j'aime bien les trucs rendus super épurés. Soit foot, soit super clair, à fois épuré, et soit sombre, à fois super épuré. Et là, je suis Tam New Rayo. Et pour Volumen, il a fait des trucs clairs et épurés. Et Tam Tireti, c'était les trucs sombres. Et puisque c'est le Dark Side, des unes, c'est dans les côtés un peu rochers, brut, trucs machin comme ça. Et voilà, les Light New. C'est-à-dire que fa. Asina image eto mampiseho an'le light izy. Ça y est, je sais pas. Asina les setup là izy fa rien de super foufou, juste pour donner le look quoi. En fait, mainty be le izy tamin'ny voaloha de on a place, j'ai placé les lumières tsiraidray fotsiny de efa azo le rendu de tafina de rendu. Tamin'ny CKT zany manao. CKT nanaovako an'io les technologies nampiasaina. Inavy les techno nampiasaina koa. Les techno nampiasaina. Bon, déjà Quixel Megascan pour les rochers, Cinema 4D pour le setup du scène, les scènes, tout le truc. Et Arnold, on voit quoi les rendus finaux. Ouais, voilà, je sais. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps maintenant de les recharger? Fun fact, tamin'io petit projet à volume que j'ai découvert un truc qui s'appelle Takes sur Cinema 4D qui te permet de faire plein de rendus en même temps. Tsotermanao rendu anisy sahatra zany afara fa tonga de hoe tu cliques un bouton, t'es bien rendu les scènes rehetrarehetra. Et ça m'a pris combien de temps? En tout, j'ai fait 32 Nissan Lane. 32 Nissan Lane. 32 rendus.
angamba izy 32 divisé par 2 mon fil. 16 Ouais, t'es en fait les 16. Hein. satria misy Ah, les 16, c'est une paysage, version paysage sport portrait. Fa les versions paysage nataoko voaloha fa pour les portraits tsy maintsy misy setup kely naverina ho anisy rehetrarehetra. De chaque rendu prend environ 3 minutes. 3 minutes. De zay. Fa ny setup le izy no tena ela indrindra. Toa le côté dev là moa zany firy jours. côté dev mety tsy Dev, fantatro design. manokana satria le izy somary miaraka natao hoe natao voalohany zao le lohadeurny fotsiny le misonatra mipoitra de miakatra de vita ny design an'iny de tonga de nanao dev ny mety eo amin'ny 3-4 jours eo ny animation iny fotsiny de aveo oui animation an'iny lohateur iny fotsiny de aveo manao ny design ny page d'accueil iny moa le efa vita voalohany de ny développement page d'accueil développement ndray mety somary aingaikaingana environ 1 à 2 journées eo ny dev par page bon à peu près alterné somary alterné eo zany design mety hoe maka 3 jours par page mety 2 jours en fonction des pages de ny développement à peu près ohatrizay koa 4-5 jours ça dépend des pages fa to am'le page à propos iny no naka fotoana betsaka indrindra satria bon le projet aloha efa vita daholo le page rehetra fa tsy maintsy nasiana page à propos ohatrany hoe tsy complet le site raha tsy izan'izay hoe manazava inona le volumen de mbola tsy maintsy miverina se replancher ao anatin'le projet indray hoe amorona page à propos de inona ny contenu ho atao anatiny inona no tantaraina amin'ity zavatra ity de justement miditra kely am'le contenu chat GPT daholo ny générena azy rehetra reo mbola azo tantaraina manokana Le koa olona fomba nampiasa anazy no nanaovana azy. tena important. Oui. De manao les pages à propos nanao design une fois mety 3 jours eo de manao développement de am'le izy mbola tsy afa-po kely surtout do am'le partie ny misy scroll horizontal iny ngamba mety 1 semaine et demie teo fotsiny io nanao an'iny vita ny design de ohatrany tsy afa-po hoe mbola tsy ampy qualité tsara le izy mbola tsy nafa-po anahy de verina manao an'le design indray na efa vita le développement de misy aller retour mety intelo teo izany hoe eo amin'ny 1 semaine et demie teo eo no nanao azy plus an'le finition an'le site web les détails madinika rehetra reny donc à peu près zany le projet les 2 mois et demi eo. Bon, pour répondre au truc, chaque rendu de chaque forme, angamba ça a pris chaque rendu, chaque forme rendu rehetra na forme anankiray genre 3 jours teo. Genre pour se faire juste des 3 jours pour carré, 3 jours. Yes. Ça qu'on appelle ça Photoshop en passant. Ouais, c'est pour donner le. En fait, quand ça sort du rendu, t'es au c'est bien, hein. Pour plus dramatiser le truc, t'es dans des temps Photoshop qui est là, t'es vou photo. Yes, Photoshop. Ina marina moa le teknolojia nampiasainao fiantso am'le développement. Justement tamin'le teneniko hoe le tao amin'ny histoire an'le izy le vao verina nanao développement de mbola vao mianatra an'le izy manontolo fa en gros raha nisy tena iny tamin'ny voalohany aloha mbola HTML tsotra fotsiny tsisy indrinana fa juste hoe na site web de HTML ny plugin fampiasako manao animation GSAP zay koa fampiasa amin'ny site web dapé plugin complet afahana manao web motion complet de HTML, CSS, JavaScript, GSAP zay moa fa plus mandeha le site de lao le contenu mba dynamisena kely tsy hoe atao statique be satria eo am'le page le listana enfin le page détail any forme rehetra mitovy structure
Fa ny contenu samihafa dia tsy efficace moa raha hoe copier-coller ny page anankidimy mitovy fa contenu samihafa dia raha hanova zavatra ato zany dia tsy maintsy modifieko tsirairay dia tsy mety moa ny amin'ny fomba fiasa fa mampiasa Vue.js fa Vue.js tsy hoe vue manontolo ilay projet fa juste en composant kely ao anatiny dia iny no modifiable fotsiny ny contenu dia zany hoe lasa site plus ou moins dynamique zany ilay izy fa globalement les sites presque HTML misy an'izay hoe bar.js zay fotsiny ny fanaovako transition iny no ahafahan'le site web tsy hoe recharge entre chaque page fa ohatran'ilay page anankiray fa miova fotsiny ao anatiny. Efa nampiasa pro ianao taloha sa Mbola tsisy nampiasaina daholo. On aura tous les deux. Mbola vao nianarana sady eo am-pianarana azy mahita zava-baovao dia ohatra hoe le bar.js anteneniko izao tsy fantako mihitsy taloha fa juste hoe eo amin'ilay partie hoe vita le loadeur an'ilay page mipoitra le page d'accueil dia ahoana ny atao raha hoe hifindra page hafa dia inona ny gestion les transitions entre les pages roa zay dia manao recherche amin'ny internet moa dia nahita an'izay hoe outil complet figérena transition na page fotsiny dia nampiasaina dia nahafinaritra be mahita zavatra vaovao zavatra rehetra ao anatin'iny vaovao daholo mbola tsisy nampiasaina na côté dev na côté design rendu. mbola misy zavatra hafa nianarana vaovao taminy ankoatran'ilay partie technique. En fait, et ce que j'ai surtout remarqué, parce que 32 rendus, c'est beaucoup. Hein. Et franchement, j'avais la flemme de faire ça. Quand tu as la flemme de faire quelque chose, tu trouves le moyen d'automatiser le truc. Ça, c'était bien. Ah, ça va beaucoup m'aider. Ça a changé ma vie. Merci Lézé, merci. Raha ny andro zany zava-baovao le projet manontolo fa en dehors an'le côté technique le mety hoe nianatra hoe manao projet ray perso ngezangeza anankiray ka hoe atomboka dia fitainatra afara. Moa matetika moa raha manao projet dia manana l'idée amin'ny voalohany dia mandeha fotoana dia melo dia mijanona eo ilay izy mety hoe tsy abodina tsy mitohy fa hoe ity zany hoe le raha za rery zao nanao an'iny mety hoe mijanona tao amin'ny page d'accueil mihitsy sûrement fa hoe raha miara-miasa amin'olona koa ianao dia vao maika mipoussé anao hoe tsy maintsy fitaina ity satria misy le olona ray rehefa miara-miasa amin'ilay izy. Je pensais la même chose. Ilaina le fiarahana miasa koa mba samy mifanosika mahavita zavatra kokoa. Manome motivation an'le mety hoe projet rehetra tsy vita natao reny. Projet manaraka animé natao rehefa rô. Oui, zao zany. Rehefa resaka projet manaraka ihany ianao inona ny manaraka, inona ny étape manaraka? En volumen? Ho an'ny volumen. Inona le manaraka en volumen? Volumen angamba iny aloha efa tapitra aloha. Mbola tsy fantatra aloha Ampiana format hafa eny. Iny format hafa ilay azo ampiana foana fa tsy haiko raha hoe tena hoe intéressant. Fa vita le sarotra indrindra. Oui. Na anampy format ray manampy page ray dia mampigénérer contenu dia azo ny rendu dia vita. Raha azo postera misy ny Afaka manao comment. Afaka manao comment. Signature-nareo avy ny Signé. Ils sont intéressés à une signature dia. Non, passion on a un peu. Raha misy te anao raha sendra misy te anao poster zay moa nanao ho anay mety hitanareo ambony ao iray fa raha sendra misy intéressé misy eto le izy. Hito zao le izy zao. Volumen moa zany projet personnel fa mino aloha misy objectif hafa koa ankoatran'ilay hoe tianao zavatra miala amin'ny mahazatra tsy hoe tianao zavatra tsara.
Ouais. Tu vas dire quelque chose ou... Ça, c'est ça. Objectif, c'était aussi une opportunité de... Sachiment, c'est le genre de taf que tu pourras pas faire dans là où tu travailles. Ouais, c'est l'occasion pour toi d'expérimenter des trucs, quoi. De montrer ce que toi tu veux vraiment faire. Écoute, tu te pars, voilà. Managera portfolio zao isan'ny objectif non dia hoe mampiseho hoe afaka possible be manao zavatra mety hoe miala amin'ny mahazatra mety hoe tsy dia fahita ohatra Ohatran'ny hoe any andafy le izy. hoe tsy voatery ohatra hoe raha style gasigasy tsy voatery hoe manaraka ny zava-misy ety ihany fa afaka manao zavatra tsy haiko zavatra mety hoe style graphique mety any ivelany mety hoe tsy fahita eto fa azontsika atao foana izany tsy hoe rehefa gasy ohatra dia tsy maintsy mi-se limité amin'ity fa afaka mivelatra amin'ny zavatra maro. Ça aussi, il faut savoir, génération ana designer amin'izao zany zao nanotevy zao no définir ny atao hoe style gasy dia c'est bien aussi de pousser ça quelque part. Ouais. Izay ny momba ny volumen fa mety mbola misy projet irana fa miasa ahitana anareo manaraka hoe atoato. Sûrement un jour, sûrement un jour. Oui, bien sûr. Vita le volume. Ozaka posikely. Tellement intembé, aloha posikely. Aloha posikely. Inona ny firosotanao indrindra? Le manque de sommeil. Ah, moi, tena hentitra be mihitsy amin'le resaka 8 heures de sommeil là. Ah là là. Ça c'était frustrant, mais comme j'ai dit, tu m'as été tips and tricks pour si je devais dormir à minuit, hein, au moins j'ai dormi à 11 heures. Ah, ça c'est bien ça déjà, c'est pas mal. Ah ouais, ça y est. Ny andreny frustrant tamin'iny aloha le miezaka mahavita an'le projet satria lavalava ihany le fotoana indraindray efa leo hoe mbola hety foana ihany isan'andro eto dia mbola hety ihany dia hoe tsy maintsy vitaina fotsiny le izy hoe ezahana vitaina dia le mitady an'le motivation mampian'le partie perfectionnisme koa tsy maintsy hoe ihany hoe ty ohatra mbola tiako hatsaraina kely dia hatsaraina kely dia misy le retour sy modification sy ny zavatra kely madinika rehetrarehetra teo eo amin'ny finalisation tianao atao daholo ty mbola tokony atao ty izao maninona moa raha atao an'izao dia farany tsy vita mihitsy le izy fa hoe ezahana vitaina ihany efa ampy io fa zay eo dia efa mety Vita tout ça tsy misy. raha ny tiako ary mety hoe naverina natao manontolo tamina ohatra hoe zavatra standard Optimisena kokoa satria hoe le code mety tsy dia tena tsara fa raha nataoko tamin'ity zao hoe mety mbola haingana kokoa ny chargement ohatra mbola mivoaka tsara kokoa ny tsy haiko le qualité an'le izy dia hoe oka izay aloha fa tsy ao dia izay aloha ny atao raisina. Nisy deadline napetraka avy tamin'iny? Nice. Non, c'est lui qui a initié le truc et quand il m'en a parlé, là, je te dirais, à ton vocal, tu mistéel, nanana, mais quelque part on sentait tous les deux et quand même, faut que ça soit fini quoi. Oui. On se dit pas, il faut finir ça, manao zavatra ty antso dia hitako izy hoe vita dia zany anjany cherche quelque part dia il faut aussi que je fasse des trucs je sais pas mais ohatr'izay koa tany amin'ity antso hoe ana dia c'est un cercle vertueux. Ouais. Oui, le izy tsisy deadline. Tsisy deadline fa hoe tsy hoe hitarana 6 mois koa le projet fa projet lava be koa ny maka aloha fa hoe atao amin'izay mampety azy fa mila vitainaingana ihany fotsiny izay fotoana ilaina. Zavatra projet ohatran'ireny zany zao no
projet tiana jourresina par rapport à un client, je veux dire. C'est autre chose. Oui, oui, par rapport un petit peu à notre projet, oui, globalement, ça va été orienté un peu plus animation, focus et un micro interaction, ça va être matinque, coco, jeune. Enfin, vous faire ça va être varié. C'est mitsy hoe mahaprojet perso azy afana hoe mivelatra tanteraka hoe tsisy limitation et atao daholo zay tiana atao rehetra. Et de mon côté, j'ai mis clients intéressés à ma chaîne et ouais, j'aimerais bien travailler avec eux. C'était aussi pour montrer quelque part capable à sa chaîne. Moi personnellement, en fait, c'est pour ça que je dirais designer. En fait, c'est pas juste graphic designer ou juste motion designer. C'est un tout. Et ouais, ce serait chouette de travailler sur des projets comme ça. Par rapport à les spécialisés, les 3D, Yann, Oui. ça va être abstrait au chanrine. Par force, je dirais. J'aurais que c'est les mots perçus vanilla lisa et c'est ça. J'aurais que mettre ça va. Ça a fait un atelier ici. Quand fanaraka moderne de c'est lisa. Ma grammatique il y a pas de mot de la fin. Ainda moa zavatra mila tenenina Ataovy projet perso, c'est pas le projet perso. Manaova projet perso dia mbe za miara-miasa amin'ny olona foana rehefa afaka. Satria tsy fantatranao mety hoe misy zavatra vaovao tsy ampoizina hita sy miara-miasa amin'ny olona foana ny ahafahana mivelatra kokoa, manao zavatra ngeza kokoa, so mahita domaine hafa, exploration hafa. Mety tsy nanananao raha hoe ianao rehetra fa nahazo point de vue hafa dia mifampianatra sy mifampandroso. Exactement. N'ayez pas peur d'essayer des trucs. Hein. N'ayez pas peur. Et le pire qui pourrait arriver, moi il n'y a pas de pire en fait. Moi, même portfolio finaliste, de toute façon, à Manova, projet perso, c'est bien. Ok, Voilà. Episode atsika rehetra. Merci. Deuxième épisode, amené. Et tu coupes après. Merci Jamie, merci Tianzo. Merci à tous.